Miartina tolotra Esther ny anarako, 9 taona ako. Dia ny asako mampianatra collégien ako. Tampoka be aloha ilay confinement satria zahay zao mivoaka zoma tamin'iny. Zoma tsy nieritreritra ninina dia sabotsy tonga dia hoe confinement. Teo amin'ny sehatra fampianarana nitohy foana ny taty an-trano. Nitohy ihany nanao préparation nanomana foana ihany satria hoe 15 jours ilay izy dia nanantena hoe après 15 jours mbola hiverina. Fa namorona zavatra hafa nataoko hoe kasibosy ny ilaina dia ny tena mahay manjaitra dia nanjaitra kasibosy natao tato an-trano dia nianatranatra sakafo tao amin'ny Facebook ihany koa natao dia niaraka nanao pratika tamin'ny olona tato an-trano. Nisintona na hianatra an'ilay zavatra hafa zany ilay fotoana nijanonana tato an-trano foana elaela dia lasa nisintona ny saiko hianatra hoe andeha hianatra zavatra ohatran'izao indray. Dia ny fanalafy ratsy ny loha betsabetsaka ihany satria ny asa ny ato dia ny vatana koa somary nijanonjanona tato an-trano. Ho an'ny tanora hitako aloha zany dia hitako hoe tsy zakan'ny tanora aloha ilay confinement, tsy nety tamin'ny tanora satria hitako hoe tsy tamoana ao an-trano satria efa zatra mandeha, efa zatra miasa, efa zatra mahita ny namana. Nisy zavatra anankiray tena niezahana be tany amin'ny sehatra ny fampianarana, nanaovana fanentanana tamin'ny sehatra maromaro ihany koa arany hoe eo amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny, zanaka ny ankohonana. Fa hitako hoe tamin'ny confinement iny dia somary nisy fahombiazana kely netin'ilay confinement ilay izy satria lasa nanana fotoana betsaka zany ny fianakaviana ny raisana. Dia nanana fotoana betsaka ny rahana nanao zavatra, nanana fotoana betsaka ny fampiresahana, nampianarina fahadiovantsika. Tsara tohizana le zavatra tsara ndraisina le fampianarana fomba fahadiovana ndraisina tamin'ny nandritra ny confinement iny dia tsara tohizana. Rehefa miverina miasa dia hitantsika hoe mafy be zany le hitantsika hoe ratsy le tsy miasa sady ratsy ho an'ny vatantsika mila na saintsika ary mila miasa dia rehefa miasa dia hajaina tsara ny asa. Tazoma ny zavatra tsara hita ny voaray tao amin'ny confinement iny, indrindra le firaisan'ny fianakaviana, fiarahan'ny ankohonana